ho amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika de raha sy misaotra anao zay raha eo noho ny amin'ity andro asabotsy efatra ambopolo aogositra 2024 ity zay anolorana indray ny mofinainao anay amin'ity andro an'ity. Dia ianao ne no ampalady ny sofinay ka tonga ny fonay ay andrakitra ny teninao ompona tsirairay avy de fahazavanao anay sy fanino tongotra anay tokoa ne zany teninao zany Jesosy le tianay eo. Amen. Ny Hébreu 10:1-10 ka hatramin'ny 10:20 no anjara mofinainao antsika amin'ity andro asabotsy 20 aogositra 2024 ity. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fatokina hiditra amin'ny fitoerana masina isika no ny rano Jesosy amin'izay lalana natokony ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony. Sady manana mpitsorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra dia oko isika nantona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio okazonitsika mafy ny fanekena fanantenana mba tsy hozokozonany fa matoky le fananao ny teny fikasana ary oka isika efa mpandika ampanosy ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mafony ny firahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany fa ny fananara kosa maika satria hitanareo fa mitombotra miangona. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manandaja manokana ny rano Jesosy riavana satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy familan-keloka. Zany rano Jesosy zany dia ampy ampadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamiangarinana rehetra rehefa inoantsika fa efa nandatsaka ny rano tokoa Jesosy amela heloka antsika sy hananantsika ny fanekena vaovao. Eto dia lazaina fa lalana vaovao sady velona namaky nofo no afatsika mandroso eo anatren'Andriamanitra. Tonga afaka manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika vokatr'izany asany Jesosy zay nandatsaka ny rano zany indrindra ny inoantsika izany. Eo anatren'izany dia azo lazaina fa tena fa afaka amin'ny fieritreretana ratsy isika ary tena ratsika rahateo dia tonga olom-baovao raha misy olo amin'ny Kristy, olom-baovao izy vokatry ny finoantsika amin'ny Kristy. Zany rehetra zany manosika sy manosika anao ary manentana antsika mba atao izay hanehoana fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay mitiavana antsika ka namindra ny fomba amintsika nanomezana ny zanany azy nafony rany ny famelan-keloka antsika. Noho izany ampandrosoana ny fitiavana. Ny fitiavana mantsy manarona fotanam-bava ary ambony zany rehetrarehetra zany koa atao zava-dehibe ny mampiseho fa ny amponao sy ny ao an-tsainao dia rakitra tsara, zavatra tsara ka nehoanao zany amin'ny fomba hita maso amin'ny fahavononanao anao ny tsara hatrany. Koa raha misy fivoriana, raha misy dinikasa, raha misy zavatra atao zany dia hibahan-toerana be ao ny toe-tsain'ny olona efa afaka tamin'ny fieritreretana ratsy sady manana fo feno fitiavana ka tsy tandro asasarana fa tena hikenaina tokoa ampandroso ny fitiavana ary haneho miariary fa efa voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy ary indro mamily tena isan'andro fanandro miasa tsara rehetra sy izay mendrika indrindra hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary lavitra ny fanaovana asa ratsy sy ny faharatsiana mba amin'ny fahalovana. Teo zany tokoa anie zasy ianao ka aoka isika hifananatra sy hifanometanana ary hifanohana mba haneho amin'ny manodidina antsika sy izao tontolo izao fa efa afaka tamin'ny fieritreretana ratsy ary efa
nandatsaka ny rany Kristy ampampadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary tia ny fitiavantsika satria lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika tany nomezany zanany zay nafony ainy ho avitra amin'ny voatantsika ary tsy izany ihany fa nanolotra antsika fiainam-baovao ka mahatonga antsika arikoriko amin'ny karazana faharatsiana sy ny fahalovana rehetra sy ny tsy fahamarinana rehetra fa aneo zavatra tsara sy mendrika mifanaraka amin'ny sikapin'Andriamanitra satria efa afaka tamin'ny fieritreretana ratsika noho ny amin'ny rano Kristy zay ampampadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Teo amin'izany tokoa anie ny fiainanay raha eo vokatr'izay asa nataon'ilay zanakao nafony ainy mihitsy nandatsaka ny rany mba famelan-keloko anay sy ampadio anay ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy. Ino zay menao saina madio sy menao koa tena vaovao satria raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Dia tehirizo amin'izany zay tompo siorina tsara amin'izany ary andeha arak'izay akasitrahanao indrindra amin'ny tontolo andro ity eo ambany fitarian'ny fananao masina vokatry ny asa ny teninao zay manova ny fiainanay sy nampatsiaro anay fa ny ranonao Jesosy dia ampampadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana. Dia sahailay ny ary vavaka hoe ranay zay ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra menay ny anina sahazo anay ary mamelany erikay tahaka ny amelanay zay meloka taminay izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Hotanterahany tompo amintsika ny zao todrano zay tononona amin'ny naharaizany kafana masina izao ary Andriamanitra mivedanana zay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrony lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manak'izay izay niatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo zay kasitrano eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay nandatsaka ny rany ka ampampadio antsika ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy ary raha misy olona amin'ny Kristy tolom-baovao izy mandroso amin'ny fiainam-baovao hatrany ary vonina eo ny tsara sy mendrika voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.